Mety mandalo fotoana sarotra angambany ianao amin'izao fotoana izao. Natao anao ity vidéo ity. Hijery tenin'Andriamanitra isika hiatrehana izany fotoana sarotra zany. Aza miala ary manasa anao hanaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany ao aorian'ny générique. Fahameravantsika rehetra tompoko tonga soa anatin'ity vidéo vaovao ity hitanao manokana ny tompo hijery tenin'Andriamanitra isika hiatrehana fotoana sarotra. Aza matahotra ianao fa mombanao ary aiza merikerika foana fa izao no Andriamanitra ao. Mampahery anao sady mamonjy anao. Eny ny tantana anao amin'ny tanakavana amin'ny fahamarina koa. Isaia 7:7. Na dia isy arivo ary lava eo akavianao, na dia isy arivo ary lava eo anilanao, ary alinalina eo akavananao, dia tsy antra aminao izany. Salamo 1:7. Fa Jehovah Andriamanitra ao no mitantana ny tananao akavanana. Dia ilay manao aminao hoe aiza matahotra, izaho hamonjy anao. Isaia 2:7. Ny tanakavanan'i Jehovah dia misandratra, ny tanakavanan'i Jehovah mampiseho hery. Salamo 7:9. Ny mitoetra ao amin'ny fiherena izay any avo indrindra dia monina eo ambanin'ny alokony tsy toa. Salamo 1:9. Indro ny tanan'i Jehovah tsy sofa mahavonjy ary ny sofiny tsy lalindalovana fa mahare. Isaia 7:50. Mitady an'i Jehovah dia namaly ahy izy ka manafaka amin'ny tahotra rehetra. Salamo 4:7. Fa zay mahatratra amin'ny farany no vonjena. Matio 4:20. Niandry an'i Jehovah eny niandry azy ny fanahy ary ny teniny no nantenaiko. Fa tsara Jehovah mandrakizay ny famindram-pony ary miatratra amin'ny taranaka faramandimby ny fahamarinany. Salamo 1:1. Raha nafinaritra anao ny vidéo dia aza misalasala mi-like, mi-commenter, mi-partager. Dia raha mbola tsy abonné amin'ny page ianao dia manasa anao hisabonina amin'ny page. Manome fotoana antsika amin'ny herin'ny toy izao indray. Veloma tompoko.